miarapatoky klasy tompoko vavy zay manaraka ny télévision malagasy amin'ity sabotsy tolakandro ity a ny vahintsika androany dia vahiny anankiray manana kanto maro be ao anatin'ny fotoana fohy zany hoe fitinina ao anatin'ny fotoana fohy ireo kanto ataony a mialohan'ny resadresaka nefa dia andehantsika andaraka hira anankiray a tantara anankiray dia anankiray hira anankiray a ao anatin'izany rehetrarehetra zany. Hey, ty andro di seo hafa mihitsy tantara tononkalo hira di atambatra mpamorona dintso eny ene tovovavy ray avany ambanivohitra iaingo no anarana izy dia notazaina tamin'ny fomba kristianina raha ivoaky ny trano dia mivavaka raha hiditry ny trano dia mivavaka satria napetraka atao an-tsainy ny hoe atotranotsika ato Jesosy noho ny lehibe ny mpiaingo dia lasa nampianarana tany andrenivohitra dia adinidiny le mivavaka isan'andro lasa nanaraka ny toetra n'ireo namany mandeha mivoaka amin'ny alina misotrosotro miaraka lasy vavy rehefa ny ela dia mpivoky iaingo dia lasa nitsoka nefa le lehilahy miaraka taminy teo dia niady-saina izy satria inona no atao tsy sanakany ambanivohitra ntsony izay fanao nisam-bolana satria natahotra le ray aman-dreny ny anina taony dia nakany am-piangonana isa-maraina manao vavaka fifonana eo anatrehan'Andriamanitra nisy lehilahy iray koa nefa nanao to azy dia nanontany azy io lehilahy hoe inona nataonao aty isa-maraina dia nitantarainy ny momba azy nanontany koa lehilahy hoe ary ianao inona nataonao aty dia nitantara le lehilahy hoe zaho ozy dia nanambady ara-dalàna nananjanaka ray zahay heritaona ny zanakay ndray andro nefa dia nidiny nivadika tao an-trano zazy io dia lasa nitsaoka izy nanaraka lehilahy mpanambola izay sy nirengiko mitaizana io zazy io amin'izao fotoana ay ve ozy dia samy misaraka ry zareo nanomboka teo dia mifanairasera ry zareo dia lasa niara-mivavaka lasa mifankaty nefa rano dia namorona tokantrano teo engy dia natsapa fa mbola hafa mihitsy zany tokantrano kristianina ary napetraka tao tokantranon'izy ireo le hoe atotranotsika Jesosy faly iaingo atotranotsika Jesosy satroka foana atotranonainao Jesosy tranona ianao ry Jesosy amizay mba ilazako ny manahirana ka ianao nanolotsaina sy tantanany satriko loatra raha miarady amilalana le ianao ry Jesosy amizay tsy atahotrao fa mananana itaridalana amizay lalana le ho antsika pintsy misy akanavaka aoka hitolona trany mambavaka ka feo fiderana noka andravaka nitokantrano ny olona miavaka Jesosy tompona mpianandravavaka rainay eo zay any an-danitra satriko foana ho ao an-tranonay Jesosy satriko foana eo anilany satriko foana iara-dalana miny satriko foana eo mandraky za Jesosy
satriky fo araky nitatsika teo dia tia aintsodino vahintsika tantara tononkalo di hira miarabanao dinitsoa tonga soa atao anatin'ny fandaharana aramarseho Christian dia miarabany mpijery rehetra dia miarabany teknisianina sotra betsaka mifandraisana fa dia ny zavatra aseho moa dia hoe le tia aintsodino dikan'ilay izy dia tantara tononkalo hira dia tambatra amin'ny fotoana anankiray zay zany tena so alao nijerevantsika kelikely izy efa nijeryntsika teo efa nafinaritra be fa mialoha nijerentsika manaraka indray dia dinitsoa mba tantarao amin'ny mpijery hoe na tonga anao hoe nisafidy an'ireto zavatra anankireto natonga nisafidy an'ilay izy dia zao za mpanoratra tantara za zany mpanao poezia za koa mpamorona hira dia ozy hoe ahoana mba hitan'ny olona amin'ny fotoana fohy ny zavatra rehetra tiako aseho zay zany ny antony anaovako an'ilay izy mahafinaritra zany efa be dia be ve ny olona manoatra an'izay anao zay za fa ianao voalohany tena zary zao vao manandrana hoe hojeren'ny olona ve izy tian'ny olona ve izy ty sady tiany satria ohatra ny hoe za mihitsy zany na ny fianakaviako ary zany tena hoe ino ty zavatra ataonao tya dia hojerentsika kely hoe zay marina ahoana marina fisehona ndeha aloha jerentsika marina ny tena fisehony hoe tahaka ny ahoana zany zava-kanto anaky maromaro tonkalo di inona avy izy teo hira tantara miaraka ao anatin'ny kanto anankiray zay hafa mihitsy tantara tononkalo hira di atambatra mpamorona dinitso eno eny ray mpianakaviana mpamboly sy mpiompy rabezanao anarany izy dia mananjanaka telo ny vavy matoa 17 taona vavy faharoa 12 taona ary lahy kely iray 20 taona raha hiteraka ny zanany faefatra izy dia maty ny vadiny maty teo mpiterahana maty kio le zaza teo rabeza dia niady-saina hoe ahoana namelomako an'ireto zaza reto ny mampalahelo anefa dia zao tsy mba mpiditra am-piangona ny rabeza na dia mpanantso azy raha mpitandrina ny antso azy ny mpivavaka ho avy aho izy nefa tsy tonga mihitsy izy na lahady ary izy dia any an-tsaha foana maraina mandra-parivo ny andro indray andro izy mipetrapetraka teo tokoa na baravarana izay fanao nisakariva manipitsipi sakafo ao n'ireo biby fiompony sady mijery masoandro mody lasa eritreritra dia hoy izy hoe nahoana ary aho nigina sy lina nijery masoandro namonjy fodiana lasa ny saiko mba hoe raha ovina ny faona tsy izy fangiry firina ka filaminana sy hafaliana no andro mpiaina ny fianakaviana dia izy anamaly ny fanontaniana izy anamaly ny fanontaniana tampoka teo nisy feona aliana tsy fantany marina zay fiaviana na avy any aloha na avy ao arina feto mibitsika mangingina avy manatona fa aza variana niantso azy Jesosy avy manatona fa aza variana niantso azy Jesosy efa ela no niantso ahy Jesu nefa de tsy niaino azy aho ankehitriny Jesu mangata-pamelane avelao aho hoeo anilanao efa ela no reko ny anarany nefa de tsy niantso azy aho ankehitriny Jesu matsiaro tena diso aho avelao aho hoeo anilanao aza verovery andalane tie fa ianao no any fanatenana maone tompimaso kely a Jesu aza verovery andalane tie fa ianao
aza veroverentalana tia jesosy fa ianako no any fanantenako mba omeo toko masokely a jesosy aza verovery andalany etye fa ianao no any fanantenako mba omeo toko masokely a jesosy mba omeo toko masokely a jesosy toy ireny nivoaka ny kantony dinitsoa ty aintsody maninona ny safidy ianao hoe ty aintsody no andeha indray ho aseho amin'ny vahoaka malagasy rehetra ny anaty safidianako hoe ty aintsody dia voalohany aloha tia teny-giasy tsy misy te zany ny teny-giasy dia misy aintsy tsy asy zany fa aintsy ny teny-giasy dia diko ny teny-giasy fa tsy de zany dia tiako averina mihitsy hoe ho fantatry ny olona hoe ty aintsody tena gasy zany ny dikany zay zany ny atinanaovako an'le izy dia le izy zany ohatrany hoe aingam-panahy tonga amin'ny anina dia tonga amin'le fotoana zany dia mba aseho anareo le izy aseho an'le malagasy manontolo hoe manahoana zany hoe ty aintsody zany natonga anao ny safidy manokana hoe ampiaraka an'ireo zavakanto anankiefatra ireo anatin'ny fotoana vitsivitsy monja satria araka le nazavaiko teo hoe zaho mpanohitra tantara zaho manao poezia zaho mpamorona hira amin'ny chorale sy ny mitarika fikambanana lehilahy kristianina dia ohatrohatran'izany zany tiako hoe le mpamorona mantsy a zavatra ohatraina tonga tapoka dia mila avoaka dia manahoana ny fahinon'ny olona azy voalohany tamianao vao namoaka azy tamin'izaho vao namoaka azy aloha nataoko hoe tsy mbola betsaka ny nahitan'io a fa tamin'ny hoe fianakaviana fotsiny somary neno izy dia noho ny vita montage ohatran'izao le izy zany zay vao tsapany hoe ay ve zay zany tena tena tongavana tena mahaliana be le izy ka ndeha tsika aloha mba hianiko tsara trano hoe tahaka ny ahoana indray ara zany zavakanto manaraka vokariny dinitsoa zay yey ty aintsody seho hafa mihitsy mpamorona dinitso ino eny tovolahy iray zanaka mpanankarena efa maty ny dadany ny reniny no nitaizaza io renin'io dia tena mpivavaka izy nefa somary matiditra ndray andro izy nangataka moto tamin'ny reniny tsy mety hividy nefa ny reniny dongo foana izy isan'andro mividy ihany ny reniny dia hoy ny reniny io ny moto fa mba mivavaha ianao tsisy hidira ny fivavahana zany reniny ozy izy ndraisy ny moto dia lasa izy namonjy boîte de nuit sotrosotra dia mifopoka niaraka tamindreo namany rehefa amindroa maraina ero zareo dia samy mitondra ankizy vavy ray avy aoriana lasa manao korsa manao pointy dona tamin'ny fiara nefa motona etiny pitika le vehivavy tao aoriana maty izy tapaka ny tongony sy ny tanany any amin'ny hôpitaly izy vao natsapa hoe le vavaka nataony neniny tsy navaty ahy dia hoy izy manomboka eto aho tsisy ahiahy efa namboary ny lalana ho ahy faly sy ravo mifosy fanahy ny any mitera ny mamety ahy ny zavadoza zay nanjo ahy fantatro mihitsy fa nisy piahy ry zandriko vavy ry zandriko lahy aza mangatakandro fa hoka hosahy hiala mizotra tsy ara-panahy toroy lalanao jesosy eo oaiza mo ity lalako ity fa tonanjeninjeny tsy nisy afara iantra Sauti tunga yewanilana Efani kwa chinela niwe wanilana Ne fati aichu Zai la 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 le Efani kwa chinela niwe wanila
mahafinaritra ny zavakanto malagasy toy ity satria anisan'ny hoe tena mitrandraka tokoa ny mpanakantotsika malagasy amin'izao fotoana zao. Dinitso anisan'ny miroborobo amin'izao ny kanto malagasy. Ianao anisan'ny manandratra an'izay kanto malagasy zay. Aiza ho aiza amin'izao mety hoe fahitanao an'ny fivoaran'ny kanto malagasy amin'ny lafiny tantara, ny tononkalo, dia sy ny hira. Ny tena hita mihitsy hoe miroborobo sady tsy mikaroka zany amin'izao fotoana. Zany tena zava-dehibe zany efa manana toetrana mikaroka le gasy. Fa tsy mametraka ntsony le hoe mandika fa efa manomboka mikaroka dia tena zava-dehibe loatra zavatra hoe. Dia zay mantsy mahatonga ny zahanao an'ity zavatra ity zany mbo mandray anjara ao anatin'le fikarohana hoe manahoana mampiavaka amin'ny malagasy. Raha ny tininany tsy dia mbola misy vazaha manao an'izao mampatambatra ny zavatra io. Dia zay zany nandramantsika kely aloha hoe angatahana hoe mbo andele izy. Zay zany. Ianao zany rehefa mamorona an'le zavakanto ity dia mitovy ny atao hoe ny lohahevitra amin'le dia, hira, tononkalo sy hira. Hoe mitovy avao anao ohatra hoe tantaram-pitiavana, ohatra hoe tantaram-pitiavan'olona adala ohatra ao anatin'le tantara, toy izany koa anatin'ny tononkalo toy izany ao anatin'ny dia sy ny hira. Mifandraika daholo zany le zavatra ao anatin'le fiseho anankiray. Mifandraika daholo hoe olona avy any ambanivohitra dia zao ny zava-misy, olona avy aretany any dehibe dia zao ny zava-misy, ohatran'izay zany ny zava-misy. Zay zany nanaovana. Tsy manano sarotra nanao an'izay hoe ampitoviana daholo izy rehetra rehetra. Ka zay le teneniko anao hoe efa ao anatin'ny saina le izy. Ny famoronana mantsy dia zao tsy hoe akakahe dia anoratra. Fa mipetraka any ianao dia mieritreritra dia mandray mémoire kely dia ohatran'izay fandrindrano azy. Dia andehantsika dia hanaraka n'ity zavatra anankiray ity hatrany satria anisan'ny tena mahafinaritra sady hoe mihaino tononkalo ianao dia mihaino tantara dia sady mbola mihaino hira ihany koa. Aintso dia seho hafa mihitsy tantara, tononkalo, hira, dia atambatra. Eny ene? Misy tovolahy iray tiako izy sady izy dia zanako ampanankarena, izaho kosa nefa fianakaviana sahirana. Tsy navelan-dreny niaraka mihitsy zahay satria hono tsy mitovy ny saranga. Zaho anefa tena tia azy, izy koa tia dia miafina foana zay rehefa eona. Dia nitantaraiko tamin'ny reniko ny zava-nisy dia hoy izy na tiany ianao na tia sarotra foana ny mity fa mivava. Na tiany ianao na tia sarotra foana ny mity na fifaliana na fitsanlina antsoi Jesosy Kristy izay rehetra atao dia ny ho tsara sao ireny indray no mety hanimba ny dina natao hatr'izaho. Miangavy anao ary Jesosy ty ampio amin'ny lalany ety satria ny fanaingo fa tena fity aoka ho soa ary koa tory zahay tena vonona ny arady ampio azariana ary Jesosy ty matoky anao zahay Kristy ho tantananao ny lalany ety misaotra Jesosy io. Amen. Zany fity izay ny fanekena izay manatenanao Jesosy Kristy reseo ny fakapanay fa
Anisan'ny tena hoe taiza tanora ihany koa ianao Diantsoa ao anatin'ity satria hitantsika teo hoe olona tena volavolainao no manao an'ilay izy. Misy fampianarana manokana ve ho azy ireny tantara toy? Ka ny tena marina zany za sady mitaiza tanora mitondra chorale mitondra lehilahy kristianina ao anatin'le famoronana zany dia araka le ndresahako anao tao hoe matetika mpamorona tantara dia ny zavatra hitany sy zavatra eritreretiny dia hitako hoe inona no ohatrany hoe mba azahoan'ny olona ny zavatra tiana tao tsy ohatrany hoe taona iray fa ianao zany rehefa mamorona dia miainga hatrany amin'ny ankizy kely hatrany amin'ny olon-dehibe hatrany amin'ny fahaterana dia io zany nijerena hoe iza mety amin'ny tanora iza mety amin'ny lehibe zay koa mantsy ny zavatra kasaina hoe mba tiana iaino ary ny tena marina nefa ty zavatra ataoko ty dia zao misy ohatrany hoe resaka evangelika dia tsara kosa ny ohatrany hoe manahoana rehefa mivavaka ianao inona ny zavatra hitranga ao anatin'ny fiainanao le zavatra ara-panahy zany tena vozikoa anatin'le izy. Ie, zay ara-panahy zay moa tena anisany hoe tena mamalagasy ny malagasy tsy voatery hoe kristianina ihany fa na zay karazana fanahy satria ny fanahy be dia be maro karazana. Ay, eny ary ny mamaraparina fandaharantsika Diantsoa misy ve afatra omenao an'ireo mpankafy anao any atokantrano na dia tsy mpankafy satria vaovao be amin'ny olona zany hoe zavakanto efatra afangaro ao anaty zavatra anankiray zay. Ny zavatra tiako ampitaina amin'ny tokantrano zany dia rehefa miaino mijery an'ity sy miaino dia ny hatramin'ny farany satria manjary tsy azonareo raha ny amin'ny tantara fotsiny ianao miaino na ny amin'ny tononkalo fotsiny ianao miaino na ny amin'ny hira fotsiny fa tena ohatrany hoe miaino tena izy hatramin'ny farany ary izy tsy lava fa araka ny isako teo 3 minitra ane araka ny teneniko teo hoe le zavatra tiako atao dia zavatra ara-panahy araka ny teneny hoe tsy kristianina ihany fa mifanahy ny maha olona za dia ao anatin'le fanahy maha olona mihitsy no anatin'ny saika dia zay zany ny zavatra vosika amin'izao fotoana dia ny zavatra tiako atongavana dia hoe tsy aoka tsy zarery fa ohatrany hoe mitondra fotsiny dia samy mandray izy azy atao sahala amin'ny hoe ohatra zao nanao reggae zao i Bob Marley tsy voatery hoe Bob Marley foana mahazo manao reggae fa afaka mamorona reggae le olona ohatran'izany koa afaka mamorona teny tsy dianao fa le principe zany mba apetraka zany le solidalany tena marina. Angasitrana ianao vahita tao anatin'ny fandaharana dia mankasitraka indrindra dia mirary soanao ihany koa mba efa be amin'ity zavakanto malagasy ity. Misaotranareo be dehibe dia misaotra andrehetranareo mpikarakara dia mbola mangataka amin'ny fotoan'andro mbola hoe raha azo atao dia mbola mety iona ihany tsika. Misokatra foana varavara'ny fandaharana Aramarseo dia izay ihany koa no mamarina fandaharantsika tamin'ity androany ity dia amin'ny herin'ny androantsika dia kanto hafa indray. Dia misaotra indrindra tompoko dia samy tahian'Andriamanitra tsika rehetra. Mety kanto tahaka ny ahoana indray ary no hitantsika amin'ny heriny dia aza misaraka ny televiziona malagasy ny fandaharana Aramarseo. Manam-pera tompoko.